Araka ny fanasana ao amin'ny rampitso zany dia amorom-panao gazety ny filoham-pirenena Andriamatoera Jonar Mampianina eny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloeny. Ao anatin'izany moa no ampafantarany ilay fisandratana Madagasikara. Izy ity dia karazana programan'asa hatramin'ny taona 2024 arivo hitondranan'ny Madagasikara indray izany ao amin'ny rampitso dia ho hitantsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ny akon'izay fa mbola ao anatin'ny tonon-taona isika ka maro ny sampana sy ireo fikambanana samihafa ireo birao ihany koa no manatanteraka fampiarabana tratry ny taona indrindra ny miarahaba ireo filohan'andrimpanjakana eto Madagasikara. Isan'ny noarabaina ohatra ny filohan'ny antenimierandoholona Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO. Nanao tohivakana ny fiaraban'ireo vahiny isa-tsokajiny ny filohan'ny antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO tetsy amin'ny lapana nosy kely ny talata 17 volana janoary teo. Nahitana ny delegaciona avy amin'ny commune Akazobe izay notarihan'ny ben'ny tanàna avy any an-toerany. Ny delegaciona avy amin'ny caisse nationale de prévoyance sociale notarihan'ny tale général Miraoul Larzaka-Rabekoto ary ireo ben'ny tanàna avy amin'ny commune faritry Moramanga sy Anosy-Bianal ka ny loholona Razana Jato Virginie no nitarika azy ireo. Ny vahiny dia samy naneho fankasitrahana sy fankahirezana ny filohan'ity andrim-panjakana ity eo amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroany eo anivon'ny antenimierandoholona sy ny firenena. Nandritra ny fihaonany no nanambaran'ny fianakaviam-beny ny CNAPS ny ezaka efa vita sy ny fahavononana anatratra ny tanjona dia ny fanatsarana trany ny tolotra ho enti manatsara ny sosialy ny mpiasa. Ireo ben'ny tanàna avy amin'ny faritry Moramanga sy Anosy-Bianal kosa dia nitondra ny olana trehany manoloana ny fahasimbany ny fotodrafitrasa sasany any an-toerana ary nilaza ny fahavononany ifanometanana amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Teo amin'ny fandraisam-pitenenany ny filohan'ny antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO dia zavatra telo lehibe no navodrany: ny fanatotosana amin'ny atsakany sy andavany, ny adidy amin'ny anandraikitry ny tsirairay, ary izany dia mba hitodika mandrakariva amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ny fampanjakana ny firaisan-kina dia anisany nosoritany filohan'ny antenimierandoholona ary farany ny fahavononana hiatrika fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anjakan'ny demokrasia tanteraka mantsy no tanjona iombonana hoy ny nambarany.